Tokoa ny hetsika ara-sosialy izay tanterahan'ireo club Sœurs Optimistes izany. Anisan'ireny ny Sœurs Optimistes doyen ny Mansoa ary ny Tanamasoandro izay nikarakara hetsika fitsaboana sy fanalana nify ka ankizy mahery ny 70 no nahita tombontsoa tamin'izay hetsika ara-pahasalamana izay. Ankizy miisa 70 mahery nahazo tombontsoa tamin'ny hetsika fitsaboana sy fanalana nify izay nikarakara ny club Sœurs Optimistes ny sabotsy lasa teo teny amin'ny commune Ambohidratrimo. Ny fandrimbona ny fametana tokoa ny club Sœurs Optimistes miisa 3 dia ny Sœurs Optimistes doyen, Mansoa ary Tanamasoandro teo amin'ny fanatanterahana izao asa soa izao. Tafiditra ao anatin'ny iraka ataon'ny club Sœurs Optimistes tokoa izy ity. Efa mahatratra ariary tokoa farafahakeliny ny mitsabo nify ankehitriny ary tsy zakan'ny fahefa-mividin'ny ankamaroan'ny olona nefa izany. Izay zany ny constat tamin'ny action io zany efa tamin'ny folo taona nanomboka dia ny constatnay zany hoe nisan'ny antony misy tongavan'ny ankizy mianatra dia ny arety nify tsy fampiny sakafo zany dia izay no nahatonga anay safidy zany hoe anan'ny EPP matetika izay manao intervention io zany manome soins dentaires dia manala nify ny fils dia sady manao sensibilisation zany izay momba ny santé sy ny hygiène bucco-dentaire zany. Nanome torohevitra madinika entina hitsinjovana tranon'ny fahasalaman'ny nify ireo dokotera nanatrika ny fotoana sy nitondra fitsaboana. Isan'ny nivoatra tamin'izany ny tokony hiborosiana nify indroa isan'andro farafahakeliny, ny tsy tokony hihinanana zavamamy be loatra na sakafo mahamay ihany koa. Ny zara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy sahirana ihany koa ny Sœurs Optimistes.